vatsim-panahy arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isan'andro. Vatsim-panahy. Sireriani filazam tsaraso Netini reo panompo Torina amina Maizina avukoa Izao rehetr'izao Nefaeni mazava naposakamina. Aoka iara-mivavaka isika. Jesosy Tompo tsy mba hanganona tantara fa fahamarinana tsy azo lavina izay nitsanganana ho velona ka nisehonao ho azo tsapaitanana ny ara-belona ka niara nihinana sy ny sotro ny fampidinika ka nampahery ary nataonao tamin'ny mpianatra sy mbola ataonao ankehitriny amin'izay rehetra mino na dia maro aza ireo tsy mino izany fitsanganana ho velona izany dia fahamarinana misy porofo tsy azo lavina tsy azo esorina tahaka ny masoandro eny amin'ny lanitra raha mbola atoandro ny andro na iza manam-pahaizana na iza manam-pahefana na iza manan-karena dia indro mitoetra fa marina tahaka ny masoandro eo amin'ny tatao vonana ny fahamarinana ny fitsanganana ho velona mitondra fiainana ho an'izay rehetra mino. Misaotranao zahay noho izany ka ampio zahay ho velona amin'ny finoananao isan'andro amin'ny fananana ny teninao sy ny sakramenta masina ho porofo velona amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay entina hifalian'ny fotsika ry mpihainy malala dia izay lazain'ny tenin'Andriamanitra araka ny asan'ny apôstôly toko 10 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 1:70. Asan'ny apôstôly toko 10 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 1:70 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zahay no vavolombelony zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny nahatony teo amin'ny hazo nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitenen'Andriamanitra raha teo dia taminay izay niara nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Amen. Tsy misy eo amin'ny tantara ry havana zavatra mazava voaporofo tsy azo lavina satria voarindra sy voasoratra mazava izay nitsanganan'i Jesosy ho velona ka nandresy ny fahafatesana. Ny fijoroana ho vavolombelona miariary sy mampiariary ny fahamasinan'Andriamanitra dia porofo tsy azo lavina, tsy azo ametrahana fanontaniana akory fa tena nitsangana ho velona Jesosy. Rehefa mamaky ny tantara ny amin'izay nitsanganan'ny Jesosy tompo sy mpamonjy antsika isika ry havana arak'izay hitantsika ao amin'ireo filazantsara efatra sy ny taratasy navelan'ireo apôstôly masina, indro fa hitantsika mazava velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty, niseho tamin'ny mpianany nandritry ny 40 andro tamin'ny fotoana samihafa sy ny toerana samihafa. Voalohany
niseho tamin'ny olona vitsy izy. Faharoa, niseho tamin'ny olona maro izy. Niseho tamin'ny 250 izy. Ary niseho koa tamin'ny olona tsy omby 5,000 tamin'ny mpanaraka azy tao anatin'ny fotoana anankiray. Ny fisehoan'i Jesosy dia tsy fisehoana kindraindray ho toy ny fisehoan'ny matotoa, fa fisehoana tsy azo lavina, satria niresaka tamin'ireo olona izay nisehoana izy, ny mpianany zany, ny mpanaraka azy, niara nihinana sy nisotro tamin'ireo olona izay nisehoana izy, ny mpianany sy ny mpanaraka azy, ary nanome porofo tsy azo lavina izy ka nilaza hoe tsapao. Arak'izay lazay ny tenin'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Luka 4:20, ny 7:30 manao hoe izaho ny tanako sy ny tongotro fa izaho no izy. Tsapao aho ka jereo fa ny matotoa tsy manana nofo sy taolana tahak'izay ahitanareo azy ao. Io no nolazainy koa tamin'ny Tomasy, arak'izay hitantsika amin'ny filazantsarany Jaona, ka hoy izy, jereo ny holatra amin'ny tanako, tsapao izay nolefonina ao amin'ny lamositra, ao amin'ny lanovoko. Zava-dehibe izany hitondrana porofo tsy azo lavina ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy izany. Misy ny tsy mino na tamin'ny fotoana izay nitsanganan'i Jesosy na ankehitriny izao azy. Misy izay mandà izany fahamarinana izany, kanefa misy porofo tsy azo lavina fa nitsangana Jesosy, ary izany fitsanganana izany dia tonga fampaherezana ny mpianatra, tonga fampitomboana ny finoana, ary tonga fandresen-dahatra koa ho an'izay tsy mino. Ka izay tsy mino taloha sy ankehitriny dia herin'ny tenin'Andriamanitra mitondra azy ho amin'ny finoana. Izay mino ka misalasala dia ny tenin'Andriamanitra no mampitombo ny finoana, ny sakramenta masina mampitombo ny finoana, fa porofo tsy azo lavina ny fitsanganan'i Jesosy ho velona. Ireo zay nandà ny filazantsara dia nanenjika sy nampahory ny mino hatramin'ny fahafatesana azy. Kanefa izany fampahoriana izany dia tsy hafa fa maika manamafy orina ny fahaveloman'i Jesosy ka tonga hery ho an'izay mino, ary tonga fandresen-dahatra ho an'izay tsy mino, hanekena indrindra fa nitsangana ho velona Jesosy ka manome fiainana izay rehetra mino azy. Ny fandavana marobe izay hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra hiariarian'ny tsy finoana, tahaka ny tenenan'ny Tomasy hoe tsy mino aho raha tsy mahita, dia mbola hiariarian'ny fandavana koa ankehitriny, ka tsy vitsy izay mandà fa velona Jesosy, kanefa tsy angano sy tantara na ny fahafatesany na ny fitsanganany. Fa na dia ny mpianatra izay niara-belona taminy tokoa azy dia tsy nanantena izany fitsanganan'ny tompony izany, tsy nanantena ny ahita ny fahaveloman'ny tompony indray rehefa nanatry maso ny fanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana, ary nandray anjara tamin'ny fandevenana azy tao amin'ny fasana. Kanefa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny fahaveloman'i Jesosy indray sy ny nitondrany ireo porofo marobe, na tamin'izay niarahany ny hinana sy ny sotro taminy, na tamin'izay nitenenany ho fampahirezana azy ireo, na tamin'izay nanondroany ny tanany sy ny lanivony, nisy ny holatry ny omboana, dia indro nitondra fandresen-dahatra ho an'izay nisalasala ka nahatonga finoana velona, indro nahatonga fampahirezana ho an'izay mino ka reraka ary nahazahoana hery sy aina vaovao. Izany tokoa ny fitsanganana izay an'i Jesosy, fitsanganana mamelona ny maty koa, fitsanganana manala ny tsy finoana, fitsanganana mampahery izay reraka amin'ny finoana, fitsanganana manavao ny fiainana izay voatolotra ao amin'i Jesosy.
fa na iza manana izany fisalasalana izany rehefa mamaky ny tantara ny fitsanganan'i Jesosy manambara mazava fa velona izy amin'ny tantara izay miseho teoriny dia nanenjika mafy ny jiosy, nanenjika mafy ny fanjakana romanina rehefa nitsangana ny toriteny ka nanambara izany fahaveloman'i Jesosy zany ny mpianatra saingy amin'izany fanenjena ataon'ny jiosy sy ny fanjakana romanina izany dia indro mitombo ny herin'ny finoany zay reraka ary mitombo ny olona zay tsy mino fa tonga amin'ny finoana satria na dia te hanala ny herin'ny masoandro eny amin'ny abakabaky ny lanitra amin'ny mitatao vonana aza ny olona dia tsy afaka mahatanteraka izany dia anambarana fa porofo tsy azo lavina tokoa no entin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ka nafiry manampahaizana te handah izany fitsanganana ho velona izany, nafiry manam-pahefana te handah izany fitsanganana ho velona izany, nafiry mpanan-karena te handah izany fitsanganana ho velona izany, na iza te handah izany fitsanganana ho velona izany, de tarihy ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina ho tonga amin'ny finoana marina hananana fiainana mandrakizay noho ny fitsanganana ho velona. Ary na iza kivina reraka amin'izany finoana izany indro mahazo fampahatanjahana ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta masina ka maharitra amin'izany finoana izany mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika indray. I tompontsika Jesosy izay nitsangana ho velona dia nampafantatra na nitondra porofo tamin'ny herin'ny teniny ho an'ny mpianatra, nitondra porofo tamin'ny famakinany mofo ho an'ny mpianatra, ary mbola izany no ataon'izy tompo ilay nitsangana ho velona ankehitriny Jesosy amintsika rehetra koa, mampandre atsika ny tenin'Andriamanitra na ao tokantrano ianao, na ao amin'ny efitrano fiasanao ianao, na any amin'ny fiara fitateram-bahoaka ianao, na amin'ny fiaranao manokana ianao, na tonga any am-piangonana ianao, ataon'Andriamanitra mandre izany heriny teny velona izany fa nitsangana Jesosy mba hanananao anjara koa amin'ny fiainana zay atolony sy omeny ianao, fa natsangana Jesosy mba hahazoanao anjara amin'izay fahavelomanao omeny, ary ao amin'ny sakramenta masina rehefa tonga ao amin'ny fiangonana ianao ka tolorana izany sakramenta masina izany, ny sakramenta ny fanasan'ny tompo zany, dia vavolombelona fa velona Jesosy manolotra fiainana ho anao koa mba hireza sy mahatanjah ry mpiaino malala. Aoka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, ianao dia nampiseho miariary ny fahasoavanao sy ny fitiavanao anay mpanota tamin'izay nanangananao an' Jesosy ho velona, ary mampatsiaro anay mandrakariva ny fandresen'i Jesosy tomponay tamin'ny fitsanganana ho velona amin'ny herin'ny teninao sy ny sakramenta masina, hamakiana ny mofo, iarahanay mihinana tokoa ao amin'ny tenan' Jesosy sy iarahanay misotro tokoa ny ranon Jesosy. Ry fanahy masonao, misaotra anao zahay fa ianao no miasa mahery manokatra ny fonay ho tonga amin'ny finoana marina. Misaotra anao zahay fa ianao no miasa mahery amin'ny teninao Andriamanitra sy amin'ny sakramenta masina hanananay anjara ao amin'ny fiainana mandrakizay amin'izay nitsanganan'i Jesosy tomponay, ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amen.
Vatsim-panahy arahinao eto amin'ny radio teny fiainana isan'andro. Vatsim-panahy.